Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao alahady faheniny volana oktobra izao. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe hono ny rano velona mivoaka avy ao aminy. Ny tenin'Andriamanitra fanokafana dia ao Jaona 7:7-8 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mino ahy dia hisy hono ny rano velona hiboboka avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny tenin'i Jesosy eo amin'ny soratra masina teo ambony dia tokony zava-misy sy azo tsapain-tanana eo amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay. Milaza izy fa hisy hono ny rano velona hiboboka avy ao an-kibony. Tena zava-dehibe tokoa ny fananana ireo hono ny rano velona mivoaka avy ao aminao. Raha mitohy mamaky ianao dia manazava ny 5:7 fa miresaka momba ny fanahy masin'i Jesosy. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy masina tsy mbola nomeny satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Jaona 7:7 zany tenin'Andriamanitra izany. Manome fahazavana momba izany koa ny Isaia 5:10-10. Izao ny voalaza ao: fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavoto ny tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Tahaka ny ranon'orana milatsaka hamelona ny tany dia toy izany koa ny tenin'Andriamanitra milatsaka mba hanatanteraka ny fikasan'Andriamanitra. Hoy ny ohabolana 7:7. Rano lalina ny teny alokin'ny vavan'ny olona ary rano miboboka ny loharanon'ny fahendrena. Ao amin'ny amplified classique izy dia mamelabelatra misimisy kokoa. Ny tenin'ny olona na hoe ny teny malina sy endry dia tahaka ny rano lalina na hoe tahaka ny rano feno sy sarotra takarina. Ary ny loharanon'ny fahaiza-manao sy ny fahendren'Andriamanitra dia tahaka ny renirano miboboka na hoe mangatsakatsaka, mamelombelona, madio ary manome aina. Voatsipika moa eto ny teny hoe tahaka ny renirano miboboka, mangatsakatsaka, mamelombelona, madio ary manome aina. Mario ary izay ampahany voatsipika izay. Izany dia manasongadina ny hery sy ny fiainana ao amin'ny teny izay aingam-panahy amin'ny fanahy masina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:4-7. Luka dia mitantara zavatra nitranga izay niavaka nitranga fon'i Petera nitory tao an-tranon'i Kornelio. Nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina. Ny teny nolazain'i Petera dia nahazo hery tamin'ny alalan'ny fanahy masina ka nirotsaka tahaka ny renirano miboboka ary nitondra fiainana ho an'izay rehetra nandre izany. Rehefa mandray ny fanahy masina ianao dia manao ny asa fanompon'ny fanahy amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao dia fanahy sy fiainana araka ny nolazain'i Jesosy momba ny teniny manokana manao hoe ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Jaona 5:7 misy an'izany teny izany. Alleloia. Ny tenin'i Jesosy no nampahiratra ny mason'ny jamba ao amin'ny Jaona 5:5-7. Ny tenin'i Jesosy no namoaka ny demonia ao amin'ny Marka 5:1-20. Nanangana ny maty ihany koa ao amin'ny Jaona 2:12-17 sy ny 17 ary nampitony ny tafio-drivotra mahery ao amin'ny Marka 4:7-7 sy ny sisa. Niresaka tamin'ny natiora izy ary nankatoa azy reny. Hitanao izany teny izany ao amin'ny Matthieu 5:20 sy ny 17. Ny teninao ihany koa dia misy izany hery izany.